Eny ary izay aloha no tapany voalohany dia omena fotoananareo isetona kely hakana fisainana dia mitoy ny fivoriana avy ao Oay, tena tara. Ary aiza ary Dawily? Ay kosa izy ka. Dawily Rebeka marina. Ary taranay ty izany fa ahoana? Manahoana aloha ty Aleo sa hipetraka eto akaiky ny ty eto. Manahoana aloha io ary toerana mbola malalaka ko. Indray ve no adino fa inona aloha zany le tena nahatarany ty Nga ite. Nitereniny tao an-tanàna tao tsy maintsy namita raharaha aloha. N'olona le fa maika. Ay ve ze zany. Teo vehivavy ihany ko. Efa sampy mahazo ny olona te mbola mandatsa ihany ala. Atao fa mbola ho tratrako ty. Ao ary fa sarotra ny azo ny Dawily amin'izany Eno ay Fa inona avy aloha ny vaovao efa nandeha teo Na zay koa no rangamo mandreraka an'le olona tarara voatranareo tony. Lazao aloha fa inona ary ty. Na ela io ary mino fa tsy tonga raha-potoana akory. Inona? Mbola betsaka raha ny olona nisongonako teo. Ndeha voyage indray moa ny olona ko tsy azoto. Normal. Zay indrindra. Sady hafa mihitsy nge ty voyage indray mitoraka ty Ka inona amin'izay ary le vaovao fa tsy lazaina fa Dawily kotro. Mihaino tsara ary ty Mihaino ary ty Amin'ny enina maraina ny fotoana raha-pitsorianina. Dia amin'ny fito ny miainga. Eto am-piangonana ihany. Dia alina ho voatonga aniko. Dia aza adino mitondra akanjo mafana sy bodofoto fa mety misy fotoana matory an-dalana. Fa ny tena tsara dia mba maninona ary ty tsy lazaina. Andeha avion indray tsika amin'ity ndray mitoraka ty. Ve fa zay ihany ve aloha Mbola misy ka inona ty migoropatropaka ty. Samy manana ny tranony ny rehetra any. Zany milay kosa zaniko. Fa ty kosa aloha miblema kely. Inona blema ary ty? Samy mahandro ny kalony amin'ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro voalohany. Mba fikambanana ihany very ty dia misy an'izany amin'izao. Ka inona ny olana amin'izany Dawily Ka le bandy efa zatra mihinana fotsiny. Inona? Angam-pahandro sakafo koa. Sady samy ahandro zany nanaovana ny andro vitsivitsy voalohany. Asa koa ngeno an'le andro Dawily Eny marina aloha zany ao anatin'ny asa daholo zany. Sy rehefa any teo ary ty Sady lehilahy lehibe io ve dia tsy hay masaka ny hanina ho an'ny lahy ihany Zay zany fa ty ny tena mampilay an'io voyage io Inona koa? Milay be foana ao mikaly ihany. Aiza Ino zany Tsara kosa zaniko. Mba afaka mahazatra indray zany. Mba tsy ovo sy katsaka foana. Zay mihitsy tsy misy hoe tsaramaso trondro maitso. Eny ary dia hotozatsika ny fivoriana reto ary ny zavatra mila tandremana rehefa tonga any. Ravitoto, voatavo. Tena zany mihitsy ny ety ao ambovonay ao kinge Rebeka ka efa ho isan'andro ato. Mba manginay kely aloha Tena mila ho be mihitsy letsy Afaka indray aloha zany no fijariana ara-tsakafoko. Zay mihitsy aloha tena marina fa aleo aloha mangina amin'izay fa tsy misy enona ny tenin'ny dadapasy Eny ariko. Ary ndray mazavazavy so zany tena mifantoka be very ty akaga. Tsy misy filinina ohatra antsika ireo. Ovy sy katsaka. Ela kosa raha henon'ireo io zany Ary mangina aloha fa miantso antsika ane pastery. Dawily sy Rebeka Eto. Ahoana pastery? Ahoana pastery? Fa inona ny resakareo ao zao inona? Ovy sy katsaka pastery. Dawily Manday io pastery. Vaovao teo no niresahanayko. Eny ary mahazo mipetraka nareo ka io tsara amin'izay ny tsy azo atao rehefa tonga any dia ny mandray zava-mahadomelona manakorotana ny hafa ny fizangajangana ny filandratsy tany lemo Ka ilety Dawily, inona moa le feony rahantsika hatrany ampianarana hatramin'izay? aleo aloha endry Zay mihitsy tsika selahy matetika manko sibla foana naiza naiza. Eny ary ka hialitsangana amin'izay tsika amarana amin'ny fotoana. Izay pasny Jesosy Kristy ametraka aminy ny diantsika rampy.
tara fampiakarana entana zao. Hatramin'izao mbola tsy nahazo bus ihany. Mama koa mbola mipenipenina nitady vola vao maraina tao ambadikako. Izany raha nahazo izy raha tsy tena nitalao. Oay, ka tsy zafisoa ve io hitako mijoro eo amin'ny fiandrasana bus io? Aleo atsona. Zafisoa? Oay, fa iza kosa miantso anazy zany? Zafisoa, aty akia. Ay, ve Rebeka e. Manao ahoana kia? Manao ahoana kia? Fa inona ny hijanonandry eo? Miandro taxi be ako. Tsy mahazo mihitsy ingeky e. Andao hiaraka aminay. Tara eo ndry. Efa latsaka fefangeny amin'ny fito e. Ka tsy mampaninona veke izany? Raha ilalana ihany anay kitsika e. Tsy mampaninona izany. Sady tsika koa raha fikambanana. Fotoana ray ny atsika androany. Anga ndry mekary. Ay, ndao ary e. Oay, aky izany entandry e. Izy daholo veka ireo. Eny akia. Andro maromaro anay kitsika no andro zafisoa e. Izany ariko. Tsy hifindra-monina ingeky itsika e. Ny azo ao reto ihany ny entako. Ndry izany koa toa manatro-atroko. Ndry efa entina miaraka amin'ny entan-kely ndry. Ny aro ny entana nanako fa ny ndry angamba tsy misy any an-tranoko. Aiza koa akia. Mba resaka akia izany fa zafady raha natezitra ndria. Sady efa tonga koa kitsika. Mba apindry kely ay batany reto fa ny endrika mba kelikely ny entanako. Aiza? Sady tsika roa ny fameno ihany fa tsika koa mivariana amin'ny famaly eo e. Ndao ary e. Ary aiza ary dahily amin'izao e. Iny koa mba tokony hanampy antsika kosa e. Ndre mazava koa ary tsy tazako. Lehilahy ve mokia gaga. Rebeka! Dahily, fa taizonareo n'izao vao hita. Ka mbola nitady kafe kely tany e. Ainareo ihany moa ny lalana ko. Izay fa ela ihany nitady anareo ko. Areo ary aloha mba apio kely izay hitondra andreto entany reto e. Ka ile ty izany entany reto. Fa nga izy ty andeha hifindra-monina ry any. Nga mitsy an'izany e. Andro maromaro tsika mijanona amiko. Sady izay vehivavy koa aneo tsotra anareo relahy e. Eny arako, ao ary. Soa ihany aloha fa kristianina ny tenanay. Eny ho ary dahily kristianina. Sady izao koa ny atao hoe fitiava-namana. Izay mihitsy tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary manahoana aloha e, ary ty entan'iza moa? Zafisoa, niary eto ihany ka. Ay, azafady fa adiniko koa ianaoko. Variana be tamin'ny Rebeka zako. Tsy maninona ka. Fa ndre mazava sao dia hitanao teo? Hitako mihitsy le rifa ohatrany natsomy paster ry zange izy teo e. Ay! Etsy aloha etsy no natoby ny entana. Eo zany apetraka ary dahily a. Lisany ihany mampiakatra andreo avy eo a. Sao dia vereo ny entako. Oka aloha azava tsara. Dahily tsy miditra amin'izany. Efa misy vatandelany man'ny paster ry zao. Mba entana tsotsotrotra an'iny aho entina amin'ny manaraka ry anina. Sa tsy mety raha hoe tsy miseho vahoaka ny lafo vidy. Mba enjana koa ny resaka reto ka. Ohatrany hoe manambany anazy zany. Aiza kory dahily a. Ny zavatra tsara no aseho vahoaka fa tsy ny ratsy araka ny lazainy lahateo. Velako amin'izay aloha nareo fa hoe ry amindre mazava Eny ary kia. Zay za fa rehefa avy eo sady mifanakaiky ao koa ny toerana analaina sy ndray mazava e. Ay ve? Eny ary enzana koa lesany miaraka miaina amin'ireny ka. Fa ahoana ki? Lava-jitso, noblako. Ay ve? Alaina zay tsara ny aminy eky fa nareo koa ny ohatrany mesona. Tsika mandroso foana. Ary andao aloha mba anatona andeky izy rehefa tsy ohatrany mitokatokana eto zany ka. Ndao ary sady tsika se lalazain'ny olona fa miavaka mihitsy hatrany am-pianarana ka hatraty. ndre mazava. Zafisoa, manahoana? Ary taiza ianao ny tsy mba tazana teo? Mbola ny rano pastera ry zay. Fa ianao nga zao vao tonga ka. Efa elaela kely teo. Ka ny hitanao zany izy. Efa niaraka amin'ny entan'ny ankizy ery ka. Ay, ny akoho efa reo ka. Io sakosy maro io re. Ay ve. Ary mifanakaiky ny edatsika. Zany ve? Izy amin'ireo le anao aloha ka.
Le okavia sa le akavanana? Le eo akavia somary lavalava grigri Azasindry ity tena mampitovy a. ny avin'Andriamanitra ihany no mahatonga an'izany e. Oy, varindresaka sika. Andao aloha hoe tsy fa ionge pastera ridy ay eny ara zareo enoy am'izay aloha e sany am'izay tsika aloha miomana lavalava ny lalana ka samy mitandrina dia zao e mivavaka tsara miambena tsara fa nilatsika lalana Ien paster ny devoly dia mierina tahaka ny liona ka mitary izay arapany atandremo ka i Kristy avy any Nazareta ihany no hitiko mba hovondrentsika zay fa samy miditra fitaterana misy azy aby ao daholo ny reta lasa tazentsika eny ary dia soratsika ny tompo fa tonga somatsara ty tsika eto zany ny fiditsika alohan'ny anao asa sy alohan'ny amin'izay tsika ny misy atsika avy Ien paster dia samy sakafo ny andro vitsivitsy ny herinandro voalohany araky ny fandaminana dia samy aterina any misy azy avokoa nareo avy eo ka misy fanontaniana avy aloha re Ono a pastera dia ahoana moa zany raha sendrara trano hoe tsy tianay le trano mahazo mifampiditra trano ve mitovy daholo ny trano ametrahana anareo e mazava miankina aminareo sisany manatsara azy trano na manaratsy azy ny mifampiditra trano indray olona telo farafahakeliny lahy sy lahy ihany ary vavy sy vavy pandemy zava-pady rehetra anareo to tsika olon'Andriamanitra manana ny fanamasina mazava eny amin'ny saona pastera rija eny ary sao dia mbola misy fanontaniana aloha eny tompoko ary ahoana ny resaka mpivarotra misy ny fividianana arina fandrehatra ny rano sy ny sisa tony koa tena sy babonarika be hita ho ako ivery mifamboloatra ny tany tanàna angamba tiako zany avy dia tsy hay no mitady azy eno ny azo efa mahita fika sady efa misy mahatrandro maro ihany mivatsoko ny etiko na tsy hividy ary zay angeky ho ary Rebeka ny andray io rangatonga dia revina koa fa tsy makalagy zany misy tokoa zay an'zafisoa zay ho hitanareo daholo zany rehetra zany rapitso e misy mitarika moa tsika eto dia anoran'izay zavatra ilainareo rehetra misaotra pastera eny ary raha tsy misy ametraka fanontaniana ntsony dia hivavaka sika dia aterina any amin'ny tokony isy anareo avinareo dia mazava zany no hitondra ny vavaka zao za mihitsy ny tenen'ny pastera rehetra zany efa mbola varin'ny eny inona moa zany no ataoko ka tario ary ndray mazava atao fiforobainina fa mahiala ny bandy mpamangina le tsy ry tawily vavaka ny etsika zao aleo mba miova kely indray aloha fa isaky ny anomboka zavatra dia nanakorotana voalohany foany zaselahy ndao ary eny ary araky vavaka ary tsika dia samy mifantoka tsara anomboka ny asary tsika Andriamanitra misaotra anao zahay voninahitra ho anao fa narovanao zahay dia tonga eto amin'ity toerany ity ifonanay anao ry Jesosy ny fahotanay fa raha vao mibosaka amin'ny masoandro ka mandra-piletiny dia manota foana zay dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao reo anjelinao mine hiambina anay amin'ny dianay ity misaotra Jesosy Kristy tompo amen tena lava rangaza ny vavaka ty banity zany dia ho tanteraka tokoa ngeza ivelako reto koa tsy mitsahatra manakorotana zay zany fa dia ho tahiny Jesosy Kristy tompo daholo tsika dia mavitasoa amin'izay rehetra ampandraketina atsika soara pastera dia enzana koa ty voandro kaly tiako ny andro efa alina ny torimaso manakitra aloha tonga dia matory nefa dia noatranonona be nge izy zany sa ho any amin'ny Rebeka efa ngeka tsy maintsy samy mandro ny kaly moa ny andro vitsivitsy amin'ity herinandro voalohany ity sady tsy mahazo mifampiditra trano zao ny vao olona anankiroa afa baraka eo raha pitsy vao hoe ny ambola ato ny sakafo
ny any rehetra lany avokoa. Loranga makany amin'ny Rebeka nefa sotezerana iny any ka tsy amme. Loranga andeha any dia vitontyany sady mba te andeha koa mibanty fa voalohany ny androany. Azay ahoana ary zany lalana zany? Ohatra misy ady lalina nge zany andehanako zany. Aiza raha ny lalana tsara makany amin'ny Rebeka. Voalohany koa moa nandehanako aty ka mety tamery-talina hoe manavoatanana angamba no mahazo azoka. Aty koa maizina tsy misy hazavana fa misy alaala. Raha zao moa misy biby dimihinan'olona aty. Zay vao very fahatetỳ lary dawily. Taolana sisa mety mikambana mody. Zany nge zany le maty-perinasy Zaho koa moa mandefa fisainana lavo tetiko. Kanefa moa raha manaraka an'le tenin'ny pastera rinjariny eny dia tsy nisy zao e. Hoay ry eny misy lala mazava. Iny ka ilay nandehananay teo. Aloha mamonjy an'iny ka. Aiza mirety moa zany ny trano Rebeka ka. Hitsy angambany. Tadidika any ka. Aleo rankadondomina. Ody eo. Ody. Fa iza koa ary zany makaty amin'ny andro alina zany. Dia iza mahita ny tranoko. Matahotra zany. Dia ho voaina ve? Aleo rangalota zany eto am-baravarakely eto. Ody eo. Tena dawily io na dia tsy tazako tsara ary ny endriny. Ny feoany tena feoany dawily. Tena izy io ka. Aleo valiana. Dawily, mandrosoa. Dawily, fanao inona ty amin'izao oro zao? Dia aty any raha misy mahita amin'izao efa hoe tsy mahazo mifampiditra trano raha tsy mihoatra ny 3. Efa tapimandro daholo izay ny olona. Ka moa kiza andro kaly dia naleoko nakaty amindria. Indrindra le moa hanafenana ny zava-mitranga sy ny mahazo ny namana. Ka fa hoe samy mahandro ny azoko. Rangalo ao mba andrahoy. Tena reraka sady raha makatinge mibandy. Zatra ny tany an-tanàna koa moa hoe mihinana izay masaka koko. Izay mavoan'ny lisan'ny lehilahy tony. Dia izao ny fianarana an'izany tia. Rangalo mba andrahoy. Androany any ange. Fa hoe tena reraka ao ale bandy. Ao ary. Fa androany any dia izay fandrahoaka azy eto za manko efa zatra tany amin'ny dadanay sy mamanay. Le mahandro no efa voakarakara. Tiako voatavy sy heno tsy haiko mikarakara an'ireto. Ny haiko hoe andrahoana amin'ny rano nanasana azy ihany ny tony. Tsy bilemo maraka zany fa izay fikarakarandre izao dia mety daholo. Zany koa nge fahinoko hoe andrahoana amin'ny rano sasany regny. Ka alefa saingana fa tena raha makaranga amin'ny bandy. Eny ary lasa ry aloha. Tena misy mahatsara zany ka ilay miara-mipetraka aman'olona. Maharaina andray teny andro. Aleo hifofa maika andeha asa avy eo ka. Ary mahafinaritra kosa angely fiainana aty e. So ihany fa zatra niara niaina tamin'ny dada sy neny fa raha tsy zany. Aleo aloha mo varavarakely dia hitazana kely ny any ivelany any e. Aleo andeha aingana fa mahaika ho tonga any amin'ny zafy so. Mety efa tafafony izay ka. Zana koa ty ka. Ny afokasika lena. Vatona brike mipitika nefa lery ty zao mandeha. Taona koa tsy maintsy vonjena avy eo. Aleo rangalo amonjy ny Rebeka aingana fa so dia efa mahamasaka kaly iny eo. Zaho koa efa zatra matoro marainako. Ary le mazava ny tazako izany. Ary andeha ho aiza vao maraina le ry zany.
andre mazava dahoily ny akama marina ary andeha aza vao maraina izy zany ka hitady afokasika na briky aletsy lena manko le afokasika atao an-trano moa ny briky indray nipitika ny vatony de laha tiako le izy de mba mampineo fa ahoana le tiry lehilahy lehibe io ve lesy alahy eny foka toko ngamby alahy de normal zany oatay marina zany vavako tena mipotrany nafenina aiza koa lesy kristianina angelikatsika ary daholy manao asa masina anao le atsika ty ka mila mifoka ny tenin'Andriamanitra alahy zany ko de miaina tsy misy fandretanafo zany lahy sa ampindramoma ny aloha tonga de tsoroko ny re mazao afany an-trano za tsy miverina ntsony raha tsy raha rivana oko zao lesy olona be dehibe eto amin'ity tanàna ty hoe lesy aizany de tsisy indramako na de afo kely ary okay ararobainina ny akonge miasa amiko foany zay aloha fa ivileto za fa efa tonga eny ara de mazo toa lahy za koa mbola ho amin'ny Rebeka aho zany akory raha daholy zany ka amindray zao le re andro sakafo de Rebeka ny sarombotan'le re aleo za mano fa tonga atyko aleo loha andondona varavarana kely ode misy olona zany ode iza mansoa za ihany ndre mazava loso tokoa moa zany ka manahoana ianao inona ny antondianao vao maray salama zavosoa ary ianao manahoana mba saika indrana fandrehetana fa ty aminao aza io tsara rehefa salama andre mazava salama aloha za koa salama tsara fa maninona nyfandretana afonao za zao efa namasaka ka sao de aty aloha ny inana tsara zany ka misaotra kely zavosoa ka lena ho any afokasika ny briky indray nipitika ny vatony ianao zany tena mazoto ny fo maraina efa namasaka sady izy ro enjana koa zany mahazo anao zany ary manasa aloha isakafo ny ahy efa fahazarana no mifo maraina mahazo to fa zay ihany ange ny dia leoko zany sa zany ny fo maraina zany fa de toizo zay aloha fa andeha fa mbola hamonjy ny rassemblement avy eoko eny ariko omendalana ary ianao lasa ry aloha eny ary velotsika zao de faly miarabanareo miaraba pastera hiatrika nyty andro manaraka ty tsika salama de samy mivonona amin'ny fiadiana fa ndatsy kely lalana ho kefa vonona daholo ve fa vonona daholo safady nge fa onao pastera ahoana indray ny dahoily misy fanontaniana manitikitika ty aizandray moa zany ny tananao ale andro any de mety misy mpivarotra ave ahafahana ividianana gote de rano rehefa hoe mangetaheta mba hamatotra koa aloha ry dahoily mbola vao manomboka verangany ady sady vo andro vitsivitsy ny lasa de mitady borikana sahady lahy tena gamba fomba ngay manontany areo karangasy efa hitemy pastera azafady aloha raha ny am'izay de efa voalamina ka mianatsimotsika ny andro an'io ao mety amin'ny alina vao tafody somary lavidavitra manko ny toerana leko andrano manalina no anaran'le tanàna ay ve de onao pastera zafady fotrany hoe manontany foany de miaraka tsororo ihany ve sa sy mba mangina dahoily ahoana zany dahoily miaraka tsororo farafahakeliny mifampizarina reo misaotra pastera diza zany miaraka amin'izy za tsy araka amin'ty androany de re moa zavy-mba vavanytiako nefa no asa masina nge no ale atsika ty rianiny azy loza nareo da mifamaly eo ka alefaso ny fizarany zay misy natao alefaso ka aleo zay saraka androany zay zany faloha zaranga hiaraka amin'ny zafisoa ka manina raha zazavasoa indray aloha mba miaraka tena zay any Rebeka zay mihitsy mety sady le toerana any konge to hoe ohatrany hoe ho an'ny lehilahy fotsiny de misy ho an'ny vehivavy fotsiny oraka izy vita ve pastera andao iainga tsika fa taraiky zay zany de samy mazoto raka izy mahavy tasoa eto ihany ny fotoana rehefa mody
somary sarotsarotra ny lalantsika makaty sy ny mody a. Tena feno fahavalo ratsy mpisakana sy mpandravaka. Mila miaraka tsika rehefa mody mazava ve zany e? Eny pastera. An Jesoa Kristy avy amin'ny Nazareta. Lasa azy resy daholo e. Mazotoary nareo rolahy e. Dia nareo koa mafitaso e. Fa tsara kosa ty zany re mazava. Zao no natao hoe zavaboarin'Andriamanitra. Tsara avokoa nge izy ijerena ary daholo e. Tena marina lesy zany. Fa ty zasy ala hoe ho any amin'izany tanàna lehilahy zany nge notra ny hafahafa e, tena mba marina. Tery daholo e, hafahafa ahomna mihitsy loha e. Zasy elahy nge lehilahy tokony ho fitaratra ho an'ny olona ty. Lehilahy mitovy amin'izy ireo fa mila misongadina maha-kristianina tsisy zay le izy. Ka zay indrindra hoe ahoana re. Etsika rolahy zareo be lehibe. Dia ahoana moa ny avahantsika amin'izany e. Dia raha misy amin'izareo reo mody fanina malaina efatra ometsika dia ahoana? Aza manany amin'izany daholo fa le naniraka antsika tsy adalako ka hoe isy an'izany. Fa na ny olona mandray na tsy mandray. Zasy ianao nge zao mo anaty mazava e. Dia nazava ny maizina dia mazava foana. Dia zay tokoa zany mihitsy io. Ary andao fa tsika rolahy ndray ty notra mifampitorety. Lesona daholo zany daholo e. Amin'izay rehefa misy sandoka amin'izareo dia hainao tsara miresaka amin'ny sy mitory aminy. Marina lesy zany e. Fa zasy elahy kosa tsy misy sandoka. Tsy sandoka kosa aloha tsika ka. Marina sy mahitsy le naniraka atsika. Eny ary. Hoay. Fa misy ina ry daholo e. Ohatry ny taitra sady gaga nge nareo zany e. Fa tsy hitany lavy e. Tsy hitany lavy ny hitako. Inona ary zany e. Tena tsy hitako ka. Fa misy inona ry daholo e. Io e. Le tiako lesy zany. Inona hoa? Mahafinaritra be eto amin'ity toerany ity. Ay vesy. Nareo koa raha manaitra sy ataoko dia hoe lazin'ireny. Dia lary zany taitako. Andolo akasary kely e. Misy alefa any amin'ny FB amin'izay. Isy azy indray ny fahatairan'ny Rebeka amin'izao. Dray. Anaty asy tsika zao ry daholo a. Aleo aloha hijanona ny mahafinaritra sy ny rendrarendra. Vita ny asa vao manao an'izany raha anao. Efa ao anatin'ny fakapanahy mila tandremana manko nge tsika zao e. Kely fotsiny lesy rindray mazava. Saray ao atao selfie. Zay. Zay nge dia vita e. Eny ary. Maizina akitsika ty voaoty. Ny ankizy zay efa miandry atsika to. Ny akiko. Sady betsaka koa ny trano tsy diantsika sy ny olona ny antsoko. Fa andriny hitako ohatrany tsy dia nazototsony dia nanaiky ody ihany a. Iza kosa ke nitadiavindry ho taraiky aty a. Sady mila fetsifetsy koa ikany amin'ny asan'Andriamanitra ohatran'itony e. Fa zany kosa le fetsifetsy e. Hoe mbola misy ny azo dia hitsoaka fotsiny. Fa efa hariva ny andro fa ny hoe fetsy amin'ny asa dia atao izay tsy ahavoan'ny ratsy atao. Resena amin'isony ratsy atao. Eny e, ekeko ankizy zany a. Fa nga moa tsy hoe raha miseho ratsy izy dia miseho ratsy koa. Laingy zany e. Lasa voasarika ny ratsy amin'izany ndry. Ay e, tena manginana ity lalàn'ity zany. Raha amin'izao aloha misy biby tiana mpamono olona na mpamosavy a. Tonga dia ilaozako ndry fa tsy misy mifampiandriandry zany. Andray kosa ki. Miaraka zao ihany ve ki dia zany ny ataondry. Sady atiako ve izy an'izany e. Ny ankizy koa ve tsy ahalala ny tsena antsika raha hoe taritsika. Endry ihany rehefa tonga ny lozako. Nga misy mifampatsiarotsiaro zany. Fa enga nefa tsisy an'izany e. Daholo sy ndray mazava zao ny eritreretiko azo atenaina mba hoe hitsenantsika. Fa zao indrindra kina tsapana hoe tena mifankatiany olona. Aza manao an'izany ry fa ny ankizy mpiray fikambanana amintsika nefa betsaka maika fa ankizy mitsitokotoko ireo. Aza manao an'izany ho andry fa vitan'izy izay soresaka izany vao nitranga. Naneno le akoho dia naneno ny tiera. Ndriny mahita an'izany fa ireo ankizy ireo rehefa hoe mirahina dia mirahina. Eny hoay e. Fa ny mahagaga ny ankizy ety e. Tanàna be vehivavy nefa tsy mba misy lehilahy manafika na ohatran'izany. Ary ndry tika tena tsy mifantoka mihitsy teo
Misy ny laza zao teo fa tsara vita antsika ka tsy mikasy an-dehilahy. Fa tsy isaka misy vehivavy mandeha iray na roa dia arahan-dehilahy foana hozy zareo. Dia ataony amin'ny fanaovany azy mihitsy. Zany veky? Tena tsy mifantoka teoko. Zaho koa ny eritreritra ny atsaran'ilay toerana sy ny hoe ahoana no ditsika Zany? Eny efa enikany ilay hoe vehivavy arahan-dehilahy na efa manana ny tokantramony ary. Fa iza ihany ary reny rindray mazava. Sao dia mba laniny ny biby tiana nisy namono Ay, zary ny fononareo zany tsy misy maninona zany reny. Sady raha araky ny valiny asa nataontsika tary amin'le Belelandy dia hoe fotoana fitonian-dehilahy zao izy le rangara ihany. Ay ve Zany mihitsy. fa aiza moa zany le hoe ratsy tsy kely lalana. Eny ekeka aloha zany ary rojanahary koa nge zany fa amin'ny fotoana ray tsy afaka manao ninona ny ratsy. Oy, misy olona ny lavitra izany. Tsy izy roa vavy reny. Eny tokoa. Ohatrany hoe ohatrany hoe le raharanjana labengy no hita hoe tsy izy roa vavy zany ndao ka sady mampiroro nefa orindray mazava ohatrany vehivavy hafahafa. Eno ay ve hitanareo koa ny zavatra hitako e. Eno fa sao dia iverin'ny lafapahana ary io ve le soresy araraikitra ny aty. Milamina aloha ianao ry dahoely milina mivavaka sy mibebaka tsika. Zaho kosa aloha indray mazava dia tsoroko amin'afa tonga dia tsoka fa iza koa mivonono fotsiny ohatran'ny akoho eoko. Ka ndraso aloha ndraso ohatran'ny janangery zareo zany Eno Tena misy olona kely eo dia ho sanatria ve ka arak'ilay nilazaindry teo ny hitrangy sa izy roalahy reo? Eny tokoa aky. Dia ahoana ny atao? Zamana aloha ndry ohatrany hoe vehivavy misarakorako volo be izany le hitako mantsy. Sady be vatana be. Eno nefa ohatrany hoe lehilahy ranjanana be izany. Fa mampiorohoro aky dia ina kina atao Aleo aky mivavaka. Izay nery an'ilay rahantsika andreo. Tsika vehivavy roa kely tia koa. dia ahoana raiky dia ekena fotsiny ve izay ho angatahandreo arak'ilay nilazain'ny olona tary dia ho kendaina tahaka angisasay koa fotsiny ve tsika roa. Alahelo saika voateniko marina hoe dahoily saika vo alahelo tadanay Tsy misy vita mivavaka aky fa andreo toana antsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy reo. Tena matahotra kiza. Aleo ary atao aloha izay Andao ary miara-manisa telo ary dia atao mafy Ndolo ny tanitsika amin'ny anaran'i Jesosy reo hoe sao nary dahoely. ka olona ranjanana be revely ty atao ohatran'izany sady fotra mikonkonona zavatra mihitsy ngery zareo zany ohatrany hoe ameletsika. Manaingana ianao dia sady mandalitra tsika no miteny mafy manisa telo tena reo aky fa naka toerana tsara ry zareo sady mijery tsara tiany miomakomana amely antsika angamba ry zareo zany dia inona kiny atao ry zavosoloa Ndao ary tsika andohalika ho fanambarana hoe tsy ady amin'ny zareo tsika dia tapitra ny isa telo dia alefa amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa soary io raha fa mipilefika ary zareo zany sa makabahana sa fika fotsiny zao. Azy lozonareo mandinika an'izany itsonika andao atomboka nisy ao ary isa Izy nareo Mazava sy tao misy eno Zaso sy Rebeka. nareo reto na mamampitahotra ve nareo roalahy ihany Iza koa zay roalahy ihany. Zay rolahy ihany reto Zay koa range mba natahotra. zany lehilahy be reo ve nareo dia atahotra anay eno aky ratsy kosa nge tsy kely lalany sady ny fahitana ianareo ohatrany hoe vehivavy nefa
efa jerena tamiko ange dia mivadika lehilahy rantsanana be zany tena zay mihitsy zay nge naraiky tao ohatranay tao zany ve sady ny andro raha teo koa moa maizina ty lalany ty koa mangina tsy misy mpandeha afa-tsy hoe ireo mpanao ratsy rehefa hoe ohatran'izao oniko ka ny fahitanay anareo koa ange dia ohatran'izany e ohatrany hoe vehivavy nefa indraindray ohatran'ny lehilahy ranjanana be koa dia natao ohatrako zany ve eno a tena mba mahagaga zany ny ankizy zany efa lasa nody tonga dia nandeha nody moramora zareo fa zairolahy moa zany hoe alefa hitsena anareo atyko ay kosa dia nanahoana ny asanareo tany aloha ny lamina aloha e hitatsaka ny sandavany ny asana mpanovina zany sady misy toerana amilay be any aiza sara kosa zaniko ary nynareo roa aloha nanahoana ka ny anay koa ny lamina sady nafinaritra e na ny ireo tsy dianay daholo ary nytokantrano rehetrako tsara kosa zaniko fa vadika aloha nyresaka e ka rehefa saro enona e ny afatra avy any amin'ny pastera rija moa zany hoe tonga dia samy mamonjy ny fialofany avy avy ity zany dia andeha hody rery zany amin'ity andro maizina eno aky za aloha matahotra inona no atahorandreo efa ty amin'ny tanany itobiana angetsika sady afaka mifanatitra ihany ko ny ange ono mba say ahay kosa dia mifanatitra zany tsika efatra enoniko diza nody farany eo tsy lasa kosa zany afaka mifanatitra tsororotsika ka izy re lalana mifanatitra za koa ary ange mbola hividy afokasika sy brike fa mipidika ho a le vaton'le brike ako moa ny afokasika eny ay tokoa moa dia mahereza zany lako sady tsika koa nge fa tonga eno a dia iza sisa zany no hifanatitra aloha amin'izao e leo na rorolany mifidy tay lafa midaboro zay nosanareo nyfanditra eo ka tonga dia tapony efitra fa alina ny reto ny andro e sady ny tena koa zany noana ka andre mazava raha mbola andeha hividy fandretana afo ka zao ary aleo daholy a manatitra andehibe ka za manatitra ny zafo zao tonga dia raiky zany rahatao amin'izay ary fefa vitsy zany e alina ihany eno ka samiary mamonjy ny lalany aho fa ny alindro to efa alina e mandra-peo nareo da dia rahapisondray ary mandra-peony lome mandra-peony efa tonga aty indray mazava eny tokoa sady atya zao vao mahita mpivarotra mivoko ka mandehana ny vonjy eo aingana sao dia mihidy eo zay ary fa mandra-peona zafosoa dia tafandrimandro dia tain'ny tompo enao koa zany mbola ahandro sakafoko enao koa toraka zany manaona tompoko misy afokasika ave ary brike tsy mifoka ka tsy misotro koa ay anaovy afokasika ray ary dia brike ray ary azafady tompoko misaotra betsaka tsy azoko mihitsy ny tian'le mpivarotra ambara raha tsy mifoka sy tsy misotro ny dia mahazo mora ny vola aloha fa ny endriko ve zany endrika olona mpifoka sigara sy mpisotro toka io ny tsy azoko zany ko morangano andeha fasakosena lavitra eto aleo efa nganina ny difa mbola voanokona vatiako so ihany fefa voavidy melodolo no sakafo karakaraina aleo mimona foana nasendra tsy tafavidy melo ary anaty ady manko zao ady masina otsy fa laza lavitra nge zany lalako zany za akoatra ny asa saina be loatra teoko sa so dia voany tambery-tany ary na hoe mety nisy mpamosavina ampivily lalana ohatra ny hoe mandalo ny trano misy am'lehibe ka zany ako tena zay tokoa fa ahoana ary zany aleo andeha aingana endray zany ka reny zay efa nahamasakanina nefa raha zay fotoana sy lalana nanaterako ary zavo so zay tokony mbola tsy tonga any an-trano reny raha ny alaverany lalana nyjerenaka dia ty aho zao fandalo ny trano ny daholy dia iza zany reny mety hoe mbola nivily eo amin'ny daholy ve raha ny tokony ho izy nefa tokony hifanena reny amin'izao
Za koa dia lasa sena amin'izany ka. Iza mahalala raha mety eo nandeha mafy be reny. Aleo hodaingina fa tena alina betsika izany a. Ka zay mihitsy le fotoana tsinonako no miasa nge. Elahy zao mbola hody. Tsy maninona ki izany Rebeka. Rehefa tonga ianao dia izay zava-dehibe amiko. Tsy matahotra izany elahy moa direry amin'ny lalana iny. Tsika ngika mpivahiny atsiry tawily. Narangany atahorako amin'iny. Sady ity nge tanàna ihany na dia hoe mpivahiny ary tika. Sa ao amin'ity androany no atory. Zany a. Elahy koa. Asa neny alehantsika atsiry tawily. Ka maninona moko. Sady zaranga kamo andro sakafo avy aty sady reraka ihany koa. Mety tonga nge dia dasy amin'izao fotsiny le bandy. Zay indray elahy sy ny akamono laka. Dia efa miteny azay. Efa tamin'ny maraina no nitavana tao amiko fotsiny dia izao indray dia izany sahady. Nefa raha nylahy dia hoe aty amiko foana dia ho bedon'ny pastera sy ny ankizy amin'izany. Raha hoe reraka indray dia tsy maninona aloha e. Nefa misy ny olana reraka aza mbola mahavita ihany nefa tsy e. Endriko. Eny marina dolo izany indrisany fa mba androandro fotsiny ange ho ahy e. Ibedy atsika ahoana moa ry zareo. Safiditsika ange izany Rebeka e. Ka misy lalana fehatsika ne atiry tawily. Izay tiana atao akory dia azo atao daholo. Ka inona raha le lalany ha? Inona? Toy ny hoe ny lahy tsy mahazo matory any amin'ny vehivavy. Ny vehivavy tsy mahazo matory any amin'ny lehilahy. Tsy mahazo mitsangatsanga. Ay ve anao ty mba mahay endry ohatran'izany any e. Everiko fa sipadega be ohatran'le tany gasira. Ody, felahy nga ahoana? Tsy voatery ny toetra ratsy foana ny no avoky. Tena resindre aloha tamin'iny e. Rebeka o? Afaka toky itony valahanao eto ve ny tanako? Alefaso e. Tawily a. Fa ay izany lalantsika izany. Rebeka, zaho koa nge tsy mahita hoe makaizy ty lalantsika ity e. Maizina koa moa ny androko. Ohatran'ny hoe midina nge izany lalantsika izany e. Tawily a, so tokony tsy hanao an'izao fetsiko izao ary sika. Aiza koa Rebeka. Tsara nge hono mifankaty e. Feno mafy ariary tawily a. Rebeka, ao ary. Oay, misy lavaka ty ty alohatsika ty e. Oay, eny marina. Oay, latsaka ty. Loza fa latsaka. Tawily a. Rebeka. Misy mahita vetsika. Ka iza no hitantsika ato e, miaro nge aly. Raha hita ny pastera sy ny ankizy iray fikambanana ato angamba dia tsy haiko tsony ny anjo aty. Andao hijerevitra izay fomba ialana ato ka. Lasaka tato anaty lavaka tsika no hitan'ny zareoko. Dia tsy halavitra tsika very zareo e. Sa hoe nanao ratsy ny fihevitra zareo dia avelatsika. Ndriko mampandefa fisainana lavitra entiko. Lalatsika ihany tiako. Tsy misy mahitatsika ny olona amin'izao. Ary andao rangahy ialy eto. Ondrina ataoko atsangora-piakarana voalohany io. Ao aingana ary. Ao. Opa. Mavesatra be konga ianao ty ka. Ao. Ianao koa. Ka lety. Atao manongo alatsaka eo ianao. Ao aingana ka. Fo maiko tsika tavela atao anaty lavaka ato a. Sady efa alina be nge ny andro ry tawily. Ao ary. Raso aloha. Zay. Tafakatra ianao. Tafiakatra. Ka fitomy amin'izay ary ahy e. Avela koa ianao. Rebeka, tafakatra ve ianao dia manao an'izany e. Avelanao ho an'ny bibidia ato zany. Tao mampalahelo kely ry tony e. Ay ve ianao le dega mibe reny koa mba mipitrapitra ohatran'izao ihany e. Aza toa an'izany mora nga fifarisy a.
aleo mihitsy aloha ianao aoka raha tsy nisy ianao zao tsy nilasaka tao anaty lavaka ataotsika avelakeo ianao fa lasa o Rebeka afaka andrainao zany dia manao an'izany raha tsy niaraka taminao koa nge tsy lasaka oatra zao e so afaka tonga iny any lasa e nefa matahotra zany andeha hojirereny an-trano mangina mampatahotra be zany lalan'izany sady niaraka ihany moa za sy Tawily teoko sao koa misy maninina any ka samy tompon'androko izay raha misy mahazo ny ray aminay aty alora nga hiverina akasy any aka oay tena loza fa misy bibidia be io dia avy ao anaty lavaka be sa avy eo ao efa ela ihany izay nandehanako izay ka tsy lanyn'io ve Tawily maty sa mbola ao sa efa tafavoaka tao tena loza ty ka tsy izay vao mafy ny anjoanay za zany ny tompon'androka inona reny ataoko ay marina tena misy bibidio zay a vao faty androany inona reny ataoko hivavaka farany araka nolotra mifanahako an'Andriamanitra mialohan'ny hinana an'io biby eo ty eto misy azo be alora nga raha onako am'tio vao mainka nge misotosoto be izany dia ho salatry ka miantso namana ty eny misy vato aleo eo midrehako io akan'ity vato ty aloha sy maninona na nitolany Tawily ary sisa nitratrako ifona amin'Andriamanitra sady ifona ambikambana sy pastera oay io fa sambikimbikina be le izy ohatrany hoe ho ao anaty lavako nefa ohatrany hoe akaty zany Andriamanitra lasa ihany le bibidia marina efa saika atenda ny haiko leo anatona amin'izay ahijery hoe ao ve Tawily sa tsy ao ray loha amin'izay rangahy to izay voana to Tawily Tawily ao ve ianao sa efa taolana sisa sa afaka tao natahotra Tawily te hiferina kanao matahotra ny andeha hodirery amin'iny lalana mangina sy maizina be iny matahotra ihany koa fa tompon'androka raha misy mahazo ny ray amintsika miaraka foana motsika Rebeka somiava mbola ato Tawily ao sy tongo aingana ianao ay mbola velona na ny nofinao na nitolanao na ny fanahinao faly hoentiko foana ianao ao are ao foana kea zato nge toraka zany ihany ny sainako afaka zay ihany marina ka andao ary miviangana fa mbola ny asa nge raha pitso ena vao maraina dia efa tonga dolo ny ankizy maro lavidavitra kokoa ny le mahaly indray aloha nitoerana lera amin'ny resaka inoko aiza zao zafo zao aiza koa moa zany zao Tawily sy Rebeka ako tiany lasa mijery olona sy namana nefa asan'ny tompo mpamonjy no le tiako tokony hibanjina ny tompo sy ny tenako manokana aloha zany eny tsy maninona zany astera rijako ary ty mbola tsy tonga foanako oay efa daholo le kizy tsotra n'Andriamanitra aloha fa mbola tsy tara mba tonga ara-potoana ary izy ndre mazava sy Tawily ary Rebeka amin'izao tady iraikitra atao anaty kokoa le mandeha araka ny namanaka oay iny ndre mazava aleo anatony iny aloha ndre mazava zafo tonga aloha ny namako aizako hoe mba ny fomarainako inao ary tonga aloko mba tafafo aloha koa ary Tawily sy Rebeka mbola tsy tazako pastera koa moa mbola tsy tongako ino mbola reraka zany reny dia mety natolopeko fa tsy somary lavidavitra kely moa misy andry zareo
reny koa ve moa agagy efa fahazarana trano gasira ny fahatarany reny. Za mihitsy fahaza manao an'izany ianao hoe ohatrany efa nivo aloha ny fahitako an zareo hoe mampiova olona mihitsy nge ty asy ty sa hoe tsy haiko hoe mety hoe metsara velatsy fotsiny ve zareo zany tsy haiko. Fa aleo aloha zany hoany tsy andeha fa saina ratsy amin'izany tsika fa manao modely foana. Zay indrindra manko fa nanahoana aloha ny alina ny ianao tao hoe natory tsara ve? Natory tsara ka fa somary taitra kely fotsiny aho tamin'ny 12 teo fa nisy eo amin'ny bibiny herina sady niazakazaka tao an-tokotany. Tsara zany. Tsara ve zany? Fa le biby zany reny ohatrany hoe mahalasa ny saiko etoko so dia mba hoe alika miady na ohatrohatr'izany ake biby hafahafa mihitsy ny fahenoko azy zany ka mila mitandrina sy mailo zany manomboko zaoko eny sady mivavaka koa fa ain'Andriamanitra daholo ny zava-drehetra tena marina zany. Solo fa mbola tsy nanomboka amin'ny fotoana. Eno fa aleo alohantsika tsy miaraka androandro daholo tena fay momba tsy isy alala ny zavatra nahazo antsika maro sy ny lalantsika. Ohatra ilety nefa ngely miaraka aminao mihitsy ny tena reveko dia tsy tafaraka indray zany tsika androany. So mifanditra eny an-dalana eny tsikako sady zasa ianao mifarany tonga eto fa sao dia tsika indray no mifampitarika any amin'ny ratsy any tsy isy asa hovanina any mba mifitsaka lory daholo eny arako tsy maninona zany rehefa vita zany ny asa resy daholo sy Rebeka fa tonga eniko aiza reo arin'ireo andao aloha anatony eny ary ndao hoe daholo sy Rebeka manahoana nareo? Manahoana nareo? Manahoana re mazava sy zavo so manahoana? Salama tsara zay koa torako izany. Ka nanahoana ny alina zareo eno eny zany reny omaly reny nafinaritra ka natory tsara nefa izay ary latsaka tany an-davaka. Tena zany reny alina reny ka ay moa za sy Rebeka moa zany latsaka tany an-davaka ko eny efa nahita torika ratsy zany ve zao voatoroky marina zany ka hitanay amin'izao vatanareo zao ko tain'ny tompo daholo zany tsika fa mbola tsisy maty fo amanay tain'ny tompo efa ty fa tonga paster rizako eny marina ka andao ary akatoerany andao ary tahiry zay diso tompo fa misy asan'ny satana mpitsangatsanga ty manona daholo raka izy manahoana nareo salama ka anomboka amin'ny fotoana ary tsika dia miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fiadanany dia momba nareo any izy amin'izany fiadanany zany ka zao ary mifandamihana sy vaovao androany any Ambavilany no toerana andehanantsika indray an'io mazava lavitra noho ny hatramin'izay toerana io ka mila matanjaka hatrany tsika eny ve zany efa betsaka koa zay ny andro ny janonantsika taty ka somary reraderaka no fa miamafy ny ady dia zao no nataon'ny ten'Andriamanitra hoe eny an-dalana no itombon'ny herinareo dia mahereza raka izy misaotra pastera toy izao momba n'le tanàna paster misy lahy sy lahy ny miaraka dia misy vavy sy lahy dia misy lahy sy vavy ihany koa ka mila miambina tsara tsika tsy ho azony fitsiraditina sy fijangajangana ka ny fandaminana dia zao rehefa lahy sy lahy zareo dia vavy sy vavy nareo no miaraka ino tsara rehefa vavy sy vavy zareo dia lahy sy lahy nareo no miaraka rehefa lahy sy vavy zareo dia lahy roa vavy ray na vavy roa lahy iray nareo no miaraka zay fa tahin'ny tompo daholo rehefa mazava zay azafady aloha pastera akaso aloha makaiza zany ny anankiray aminay rehefa hoe le telo miaraka pasterako or dawila dia miaraka amiko zany ka zay fa andao anainga tsika mody aloha tsika androany eny pastera ka tongotra ty ekany ny fotoana pastera samy mitafahavononana am-panahy dia mandehana ary ka
iny zao misy lehilahy sy lehilahy miaraka ka. Ireny koa zao misy vehivavy sy vehivavy miaraka. dia io koa zao misy lehilahy sy vehivavy miaraka. Ka iza ary ny vonjena voalohany e. Ka alohaloha lehilahy sy lahy, vavy sy vavy. Andao ariko tandremo so nareo indray ny toriana any a. Ka tandremo koa sao dia nareo koa nitoriana anyko. Manakaiky le ombontsika izy amintsika senao ary nanomboka ny resaka e. Ka rangahanao anovako azy raha matahotra nareo. Tsy matahotra fa fandaminana ny totoantsika e. Ka lefa soary manao ny nareo rovavy. Iza moa ny anaranareo raha tsy mahadiso. Dia faly mahafantatra nareo zay e. Ary nareo mahafinaritra. Namanja rangaha reto sipo reto io fa mitady ho tratra amin'ny fakapanahy daholo. Fa manja kosa aloha reto vehivavy reto ikana tena ao tsara mihitsy sady amin'ny forme. Mila miambina tsara fa ny devolo tsy kely lalana. Aleo ampiana amin'izay daholo ka. Ka zao e, ohatra ny mety aminay rangaha raha hoe mba miaraka aminay nareo dia izay koa miaraka aminareo miaraka zany tsika. Tsy zany fa zay moa zany mpitolo vaovao mafaly dia le Jesosy Kristy avy any Nazareta zany. Na mpianatra izy mba hoe hifankatytsika tahaka ny fifankatiavan'ny mpiravavy, ny mpiralahy, ny mpenada. Ary maty izy noho ny fahotantsika. Tena zany mihitsy ka. Mifankatiava ohatra ny mpirahavavy e. Mety koa dia miseho masina be eo. Nefa hita mihitsy ny endriny hoe miaritra fotsiny. Zao rangaha tokony mba nahazo sipamanja be anankiray. Ka zay fa lasa dia tain'ny tompo fianarana fa zany hoe vita ny fitantanan'ny tompo e. Mahafinaritra kosa lesy miaraka aminah tiako. Rehefa miaraka amin'ny tompo ry daholo dia mahafinaritra foana tadika io zay. Le tsisy sainty dia miseho hoe lehilahy iny lehilahy rapelaka. Ka andao amin'izay ary anatona an'izy roa fa vitany atsika. Mino koa aloha zay fa mety efa vitany an'zareo zaiko. Ka zahay no anaraka anareo sa nareo no anaraka anay? Lehilahy sady tavy ny volon'ireo ve? Kosa aloha reto lehilahy reto e. Io fa mitady ho voan'ny fakapanahy Rebeka. Ka zay fa dia mifankatsiava tahaka amin'ny mpirahalahy e. Io ty zavosoa ty dia miseho matanjatsaina io. Nefa hita amin'ny fetsiny tara amin'ilay lehilahy. Za moa efa saika isakoroka ihany. Tena tiako be ky miaraka amindry zavosoa. Mila miaritra sy mivavaka marina mba fidirana amin'ny fakapanahy. Zany ve aty? Jesosy aky manome an'izany Ka nanahoana ny anareo rovavika? Vitany anay ka. Kosa. Dia ho aizandray marina zany zao sika. Ka le telo miaraka nge zao mbola tsy natao e. Ka zay indrindra e. Ka iza sy zavy azy zany miaraka dia iza no hijanona iaraka amin'ny pastera Za aloha tsy hijanona iaraka amin'ny pastera fa menatra e. Za iaraka amin'ire mazava sy zavosoa. Za dia iaraka amin'ire mazava sy Rebeka na Dawily sy Rebeka. Dia ahoana ary zany no atao e. Za nefa te hijanona iaraka amin'ny pastera nefa ohatrany te handeha iaraka aminareo koa. Sotra be zany rangaha ataovy akitsapaka. Ka andoary zao zao no ataontsika. Samia manoratra ny anarany amin'ny taratasy kely dia zay no anaovantsika azy. Ao. Ty zao ny anahy vita. Alefa fa samina vita daholo e. Iza zany no aka voalohany ary. Ka aleo ary za e. Dia samy mitondra mibavaka tsara. Dawily. Lasa ianao zany. Indray iza manaraka. Aleo za e. Raha vao Rebeka no azo koa dia fatondrain'ire mazava sy zavosoa ny anarana toniko. Izaho koa miaraka amin'ny Rebeka any. Ndre mazava e. Roalahy zany zay ray aminareo mivavy zany sisa. Aleo zany indray ary e. Iza koa no traingo farany eto fa tsy hiaraka amin'ny Dawily aloha zany ty. Raha vao ny anarako no azo koa dia ataoko hoe zavosoa. Raha vao zavosoa moa zany vao maika tsara be. Zavosoa. Dia za ve zany zareo no hijanona miaraka amin'ny pastera rizy? Zay zany ko. Ka andoary andehako. Efa zay zany. Mbola eo na veo e. Sady mba ho tafody aloha tsika androany.
zay zareo a tonga alohatsika androany de somary mitsahatra kely alohatsika raha piso a miala sasatra kely zany a mandritra nyity faran'ny herinandro ty maro zany hiditra herinandro manaraka indray tsika efa farany sisa ka izao a samy mamonjy ny fialofany daholy aloha zay tena mba akaina kely zaniko dia zay zany zareo a mandra-piona daholy zany mandra-pionaritra zay zany e mandra-piona ary amin'izay koa mpitony ny fo amin'ilay dawily tonga ty aleo aloha karakaraina ny sakafo hariva dia midabodaboka mandra-pahamasaky ny sakafo loatra ankamoko ny azany andro sakafo a raha ho any amin'ny Rebeka rehefa zao tsy andra ihany iny za koa rangatsy tonga any dia ho aiza nefany sa ve ho any amin'ire mazavy efa le bandiny ary any keo fa nahasotrako aleo ranga ho any amin'ny zafisoa oady izo mandrosoa fa tsy mety ny varavarana e ay ve za ihany ake dawily ihany ka inona nampiverina anao fa misy inona ka tsy zany ty fa simba ho a le fatako dia tsy mahamasaka anina ianao ny hitako akaiky dia azo ilana vony zaoko zany ve ka ina ary ny azoko atao anao e za efa nahatokona sakafo nefa maninona raha makany amin'ny Rebeka eny e fa ka maninona moa zany raha mba zay voatokonao ny fampizaranako Rebeka ao ny kamo sady tsy mampindrapindra an'izany izy aty dia tena nahavita nandangy alary daholo ka maninona koa ary Rebeka manao an'izany nefa mpinamana ihany e ary ndre mazava ka za raha avy tany amin'ire mazava dia le rio ny mbola ho any amin'ny pastera zay dia anao tapotrako dia nasainaka aty za io ko dia ahoana re zany e io ny alary daholo fa mitady anaiky aenao androany sady efa nandangy ahy ihany ianao raha tiako mobikana sady tsara tare ty ve dia avelako rombahandry le rony any fotsiny na tsy misy azy zany jereo ange ty fandihany sady zafisoa kosa aloha mbola tsara no Rebeka le fiarahany andramo moa tsy natsapako an'izany leo rangara rotsona fa zo ny fotoana za raha mba misy an'izao eo momba ekeo aky sambatra anie zay miantra fa izy no antrany eny ary aleo ary ahy karakaraingany ary aloha ararotina amin'izao aleo safoko ny vatany dawily zafisoa zao ngeky ny fotoany aza safona ohatran'izao ny vatako ka tsy sitrapon'Andriamanitra nge zao e rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra kive tsy ho sitrapontsika sady Andriamanitra zany aky mbola tsy hita maso soa ihany fa mbola mazava ny andro hitany zafisoa ve zao adiniko aty ny baiboloko eo koa ve zao aleoloha dondomina ihany ody zafisoa ato e tsisy mamaly aona koary zany sa natory ve fareraka na hoe mivoaka kely o zotra ny vidy-javatra nefa na izany azy ange ny trano totra amin'ny fo aleo tonga dia miditra ka zafisoa ao ianao tsy nampoziko ianao mihitsy ny avita an'izao aza dia mijery olona ivelan'izany zafisoa aza fihinanao be ohatran'izao ka oalety menjera le vazy tsy misy raha raiko an'izany ny fahafinaretana azo zao no mahasambatra zafisoa ay zary ohatra nisy feo midomboka teo zafisoa
Inona ary mahazo zavosoa misy inato e? Misy olona zany aleo tonga dia mitsoka tonga dia tsy amin'itsy varavarankely itsy aloha ny sotratra eto ka ho afabaraka sady adininy koa no nanidy an'le trano tato. Miala ho ahy ianao. Iny koa arangany lasa fambolo azoko ianao miseho mafy prizity. Zavosoa, fa naniny ianao ka nisy inona? Tory ohatra misaviritaka be nge ianao zany sady tsempotrempoka be e. Fa nga dia tena nandreraka be ny diandroany e. Afaka apiko nge ianao e. Aleo tsy teny amindre mazava fa so ampikorotana tsika. Tsy nisy ninina ary andre mazava. Ay, Somary rendrika teo ampiandrasana sakafo teo aho dia nanofo latsaka tany an-davakako. Tena nandainga marina. zany mivavaha tsara ianao zany zavosoa. Ka sao dia voaka kely ary aloha Fa inona aloha ny atsindihanao e? Avy eo tsika mandeha raha andeha. Ka zao ahy adinao ty aminao aty ny baiboloko. Asa sao dia mba hitanao Andao ary alaina dia andoatra an'ity sakafoko ty aho dia andeha tsika e. Fa aterinao aho avy eo Eny ary andao. Tena falaka zany ka marina raha fitanao raharaha sy andro sakafo tsony nefa dia ho fatonao anato zany. Ny vatsy avy any gasira koa efa lany tamin'ny herinandro lasa. Aleo rangaho any amin'ny zavosoa nefa kialana iny ary tany keo tsy tiako ny famaliny ako. Aleo any amin'ndre mazava sady ndre mazava nahafinaritra ny momba azy tany keo iny. Zay mihitsy mino fa andra ihany ndre mazava. Fa mbola ho azoko ihany aloha ny zavosoa miseho masina be iny inona re no atao itsy misy mpivarotra. Aleo reo rangahy hividy ziara stoko aloha andinihana zany iza koa no akobo eto sady lalana hafa mihitsy le ty lalako ty zany manao na tompoko mba misy ziara avy ao ay dia mba hanao anaky telo azafady dia le mahery anakiroa dia malefaka anakiray arona misy toaka avy ao ay mba hanaovy amin'le zay tokony ety eo misaotra tompoka mba meo afo kely azafady raha misy misaotra betsaka tsy azoko koa zany lasain'le mpivarotra zany. Za efa miasa ny saiko mbola ampiny fiasana saina ihany. Mora hono ny vola sy ziara sy ny toka fa nga andefatsy sady mifoka anao misotro zany lary dawily amin'ilay rangaza amin'ny fiainana zany tena mamy be mihitsy mamy rangaha fivazona le vazon'le razoko be anankiray iny fotra amin'ny mahafinaritra le ody dia tsy mamy tsy maninona rangaha fa reveo zavosoa oay masoko ve mandro roa sa lalakafo zany andehanako zany za ve tena za koa nge ohatra manomboka mao fa mahery be le tokan'le olona tena mamoaka tena mamo mihitsy ny saniko zao any aloha any ohatray le ty tena lavaka anay ty aloko ty lavaka nahazo ina zay ianao ka ndao am'izay aro dia mila miambina sy miomana foana amin'ny asa ataotsika amin'ny fiainana amin'ny akapobeny mihitsy moa zany zavosoa afa mihitsy ianao ty zany ve afaka nitahotra sy ny adi-tsaiko rehetra vao mahita anao tena lehilahy an'Andriamanitra misaotra zavosoa ianao koa arange any amin'izay hoe mahazanak'Andriamanitra sy ny asan'ny tanàn'Andriamanitra tsika zay dia mila mikazitraritsika marina zany
fa izany hoe ihany fa makaiza aloha izany lalantsika izany e ohatra mandroso makany amin'ny lavaka izany tsika ino mitandrema ry zavosoa ay mitandrema mandalo eto amin'ny tranony dia ho ao ihany ve sa ahoana ny atao e aleo domidoma ihany sao ao ody tsy misy olona ato izany sa efa matory nefa ny ora mbola tsy fatoriany sao e aiza nefa aleo any amindray mazava ka tonga ihany aty raha nisy kely sasindray mazava dia maty lavaka be mihitsy le teo iny ndray mazava koa mbola maika dia tsy tonga teo ambaravarana tsony izy nanatitra anako aleo hitra dia dina mafy ny trano e tena fahian'le tany keo enjana ihany aloha ny nahazo any hoe zavosoa teo iny tena loatra asiana fanondro ny fankeliny ka ody izy zany eo za ihany Rebeka Mansoa Mansoa dia mipetrapetra misaotra ndray mazava ka ino natondeanao ka nanaona ny valiny diandroany somary eradreraka zany zany fa lano any vatsoko dia ampindramina ianao zany sa hoe ahoana ka aleo mba tiany io sakafo aloha raha mba mety ka zange zao vo anokona mihitsy Rebeka tsy ho alina be aty ve ianao tsy maninona re afaka manampy anao mikarakara aleo za ihany mikarakara Rebeka fa iny ianao atoko tsy zavatra fantatro mihitsiny eny ariko ka avelako eo ary aloha ianao zay dia Rebeka fa izy ianao teo ity ahy Rebeka mialany ianao ka tsy naposika ivadika ohatr' izao ianao miala ianao nylohan'ny masoko eo ka mba hainao moa fa fahotana nge zao ataonao zao manala baraka ny vatanao ianao Rebeka tentsony ianao ndre mazava Rebeka efa anao io odry sery ndre mazava atao tsy misy mahamaly ndre mazava ody maharenina koa ndre mazava zany ka aleo tonga dia hitra fa tsy mandreraka hoe manina ary misy zavatra midoboka ane zany ety ndre mazava zany fa aleo any ambony aka odry sery ndre mazava ody loza fa voajona le baiboly sy ny fitoerany sady misy olona koa zany tsy nahazo mamindray zany aleo itsoka fa afa-baraky miala mihitsy ianao ka tsy hoe tsotra dia ho lemlemenao eto lasa ianao mandeha tsy ahita vehivavy oatra zany ianao ndre mazava pastera Lija inona moa zany ny atondeanao pastera ka saikilaza hoe ampitao amin'ny ankizy ny sakay zany namana fa efa akaiky ny andro farany azonao ve zany misy mankony reo ankizy avy aty dia hoe amadika ny fianakaviany misy indray ny hamonjy krismasy dia mila miambina mafy fa betsaka ny zavatra ratsy eto amin'ity tanàna ity eny pastera Lija zay fa lasa milamina ihany ny tokantranonao ato eny pastera milamina ka ianao ty tsy nitolorako nininona akory nefako aleo zokony aoriny zay ndre mazava eny ary ka aleo fa teriko hatreo ambaravarana ary ianao eny ariko mandram-peona ary se dia tafandrimandry dia tahiny Jesosy Kristy mandram-peona pastera ianao koa zaho zany tena lafin'le ndre mazava iny ka le lafendrana masina be loatra koa iny ka nefa aza manao an'izany re
Korkiala Rebeka Marento Andre mazava reny zao ny lafatra sady reny a mpanaja vehivavy tawil ndray tega be fa voay be atalam-behivavy ka izy amin'ireo zany le tedavindry Rebeka Victor raga samtampo zao vehivavy zao oi zary azany misy lalana hafahafa nety to hafahafa be mihitsy ty lalana ty ohatray masoko fe mandro rosa misy olo zany lehilahy izany ka inona moa natahorako tsy ray mitsoketo hitady lehilahy roa ataoko ary ahoany tiako zany soka amor tevana netsika zao loza fa tena enjery zay zany Ay marina tena maraina zany andro zany tena aleo atao haingana zay lana azy dia ody haingana fa so tratran'ny olona eto ka zay vo ratsika loy ianezaka iakaty afaka ihany ary aloha ody haingana ranga tena ratsy ranga zany fiainako zany tena tsy anotsony saika dia tio tsara tonga any an-trano mba tsy hitan'ny olona ny faratsy oay tena loza fatafaraka renoko atato zazy ty lehilahy ty menatra amin'ny vatako menatra ny olona koa raha tratra amin'izao tsy ireko ane ty olona ty fa to tsy maintsy aro teny aleo hitady ny fomba ialana ato te ody haingana ka zay oay ty faratsiko marina tena vitanandainga marina ny fokasigara ny sotrotoka ary koatran'izay mbola nijangajanga tamin'ny Rebeka mbola saika hiaraka amin'ny zavosoa ihany ko nefa nge dia aty anaty ady masiny so zazy Rebeka ty tsy dia mifandray betsoky na ditako araha ny fihetsiny amin'izao hoe mbola ty ihany izy fa ohatran'ny manafindra loranga aloha an'izany zavosoa aloha zao ny tiako azo ndre mazava nefa ny teny ohatran'ny miraikitra be aminy ndaso fahitako ny hevitra atao zay avoazana andre mazava rehefa nanao ratsy ihany ranga dia aloha to ty ratsy kely ty avy eo manao ady masina ihany ka rehefa tonga eo ndre mazava dia mila fetsy fa iny manko miseho fety zay miseho masina be loatra rehefa voavarina ny akady iny dia amin'izay zavosoa ody dawily ody nizay fa tonga ny alina maro solesy fa tsy midy io ary aloha maniny eto ny vera toka anatina tafangona zy aloha masina be loatra iny ka zy ihany ny fantany dira ny rivotra eo alahandro any ka manahoana ry dawily ohatry mifalifaly milamindamina kosa ato aminareo ato zany aiza kosa zao milamina be mihitsy zao hitan'ny lahy zao aloha mba faly dia milamina raha marika zany raha
dia inona moa izany fa hiary faly amin'ny lako mandro soa le sy dia miperapetrahano eny ary ka toerana mihitsy azy zany dia tonga moa izany dia atomboka izy ity ka tomboy ariko dia inona hono zany no arosoko an'lahy ronono sa tantely mety daholo zay omenareo ry daholo zay vao omanao atao fa aza dia misahirana be loatra ka andraso ary reto no maniko dia alefaso mariky ny fifaliako ny arahako tamin'lahy reto fifarana koa moa zany ty ny fiarahantsika tiako ka dia omamy hatrany lesy ny fiarahana andraso kely vetivety aloha ry daholo ahoana aleo asiana vavaka aloha zay vao mihinana sy misotro le tiako ka omamy foana ialahy ao anaty mofo nasiako rongony io alefaso raha fa mety zany tompo misaotra anao zay nomenao zao fotoana zao iarahana mifaly dia misaotra anao koa fa nomenao an'izao sakafo zava-pisotro zao da io mifanahinay arovy tompo amen amen ao andao amin'izay ao asiana tona vera kely aloha fa inona ao ary efa nijabaka tena andraraka ao ary dia ho feno fanahy masina trany ane ny fiarahantsika ry daholo ao ary dia ho mamy mandrakizay anie io ny lary daholo fa nisotro ary hafa ndray ty izianareo ty ry daholo tena hafa mihitsy ika kapio any mbola ampina raha mba fantatra ilahy matsy ry le vendranyity fa misy toka io sady tsy re fofona misononoka miadana lesy ny herin'io toka mahery io koa ninge mofo eny ry daholo ka efa ho lany reto dia ody fa sao dia taraiky ariva tiako lany mihitsy zay lanyny lahy io natao lanitsika ro langy ireo fa nilana n'le mofo ary alefako amin'izay lahy mody dia maty any mahery be manko nitozon'ireo zava-mahadomelona toko reo laniko reto ry daholo fa dia tena misaotra betsaka tena voky ka ngamba ankatadalana amin'izay ka tena tsy voavaliko zao ataonareo zao ry daholo fa dia ao Andriamanitra mahaly azy tena marina tsy misy sora zany lesy fa mahasoava andao fateriko ambaravarany eny ary mandra-peona ry daholo tahiny tompo iny fa lasa maty sany lerindre mazavo ty miandro fotoana elaela vao miresaka amin'ny zavosoa rehefa fantatra hoe tsy misy an'ire mazava tso ny zavosoa vao maka mifony amin'izay manina ary azany ohatry ny mahafapana ny lohako ohatry ny marary zany koa lohako dia mahamay be ny vatako fanina zany fa manina ary ohatry ny mihetsika nge zany kaly zany ohatry ny miodikompiny manina ary fanina nefa ohatry ny reny hoe olona mamo reny sady kaiza koa zany lalako zany io ndray fa mihetsika le tany tena mihetsika ty tany ty mihetsika zany tino sivona ty sa tezitr'Andriamanitra tena zay raha zany tena lavaka ty lohako ty androany ho iainandry farany zavosoa dia sasany ndre mazava amin'ny sainy miaraka sasy daholo raha teo moa efa tsy mifandray aloha asa zay ho toy anenay so fa nanaiky nifangatahako zavosoa androany vehivavy miseho masina be manko indrindra zavosoa ka mahatonga ndre mazava miaraka amindry fa tsy mila na dia afeninareo mafy ary zany tsy misy takon'izay tsy ho hita ary tsy misy miafin'izay tsy aseho ka nenay ny ratsy ataonay rehefa atao dia aseho hatramin'ny farany na dia ny anaty asa masina ary zao avy eo mibebaka ihany fa androany aloha aleo afenina amin'ny zavosoa zany ary manina tsara amin'izay reto zavatra sotro sy sakafo reto tonga dia ararako ato mivovona roro zay Ody Rebeka izao satria zavosoa
ay ve zavosoa e mandro soa dia mikaratsy ay ka manao ndry ato salama tsara kia ndry manahoana sao hitandry mijoro tsara zao moko ary milamina be ato amindry izany a efa voamana tsara aiza koa kia faly fa hiara hifaly izany tsika roko amin'ny manaraka vo asiana azy roalahy na dia tsy isy akory ary izany eny ariko izy roalahy koa nge mety misy zavatra ataony any na manasa azy tsika e na mety tsy makasitraka an'izao koa ary reniko aiza koa ki fiaraha mifaly fiaraha misakafo ve ki ohatra ny rahan'ny tompo fahiny sy ny mpianany marina ki izany a na dia tsy izany ary ka ao araiky iray sy mivera dia samy mandraraka ny azy sika ary fanandraraka aiko aky fa vehivavy moa tsika dia ireo nataoko fisotrom-behivavy ireo a ndry koa mety re izao ry Rebeka tsy maninona izany io sady mila itsika koa nge makasitraka ny zavatra eo ampelantanana e fa misy koa moa izany fisotron-dehilahy raha izany filazandria azy izany masina be eo ihany tsy nefa avy eo dia efa eny akia izany mihitsy akia misy aky ny vehivavy misotro ny fisotron-dehilahy maninona izay izany le vehivavy misotro toaka sy mifoka sigara reny eny moko ka ndao amin'izay ary asiana fifandonam-berana antsika roa vavy ary fifaliana foana ny aky ny fiarahantsika na dia rehefa veo ihany ary eny akia dia samy tahiny tompo hatrany ane fa zao aloha ahoana aky leo aloha asiana vavaka ihany e mbola vavaka ihany nefa efa alefa sy marina akia Andriamanitra misaotra anao izay no menao izao andro ifalianay roa vavy izao misaotra koa no menao reto sakafo sy zava-pisotro reto ary ovy amin'ny fanahinao hatrany izay amen amen ka ao ary ie ohatran'ny reto ihany aky ny laniko dia andeha hafa sao dia tratralina aty a moa endry ihany fa tsika vehivavy kely kibo izay eny ary kia eny fanosotro vetivety ihany dia miasa izy izany izay sahady ary aky dia voko misaotra betsaka aky Rebeka andeha angatadalana amin'izay ngamba aiza koa ki tsy misy fisaorana kia izay tokony nataoko tamindry namako ihany nataoko eny akia ka ndao ary ndry aterika eo ambaravarany ndao ary mandra-peo ndry tena namana aky ndry aza-piona aky Rebeka tahiny tompondry eny fa lasa dia veloma ndry zavosoa nandry lasa dala nandry maty dia zasy ndray mazava amin'izay no hiaraka manomboka eto rehefa tsity ndry zavosoa dia izay vao manatona ndray mazava moramora ay tena ohatrany marary nge izany lohako izany e sady ohatrany fanipanina izany mitady ivembena mihitsy fa maninona ary ahy e kay nefa le tany nietsika raha ny fahitako azy izany ary mikory tena lavaka be ty aloha ty fa izy ianao e anjely vavy tonga navitra ve sa tana vavy akafanahy za koa ary manontany anao hoe izy ianao anjely anavitra ve sa tana androtsika ohatra ny feo efa henoko izany fa vaiza izany ianao e sa so dia mba vehivavy verisaina efa henoko izany feo izany fa ianao koa avaiza dia lehilahy verisaina koa ve voafitaky ny olona e voafandriky ny olona moa izany tsy anjely any sady sy satana ihany koa fa olombelona ka izany e ka za koa raha ohatranao izany ve
manatona renao aty hoe matahotra aleo ianao manatona ihany ka aleo ary mifanatontsika e ao ary ndre mazava zavoso fa on zao dia ina no nahatonga anao eto ka a za koa ary gaga hoe inona mahatonga anao etoko tatara lava be zany fa ndao aingana aloha atao zay ilana ato fa maizina ny andro sady ratsy raha tratran'ny olona ato ika e ka ny fomba ahoana ny alantsika ato e lanina ihany ty lavaka ty ao fa mifanoatsangolo-tsika e dia za natakarina ihany ery ambony ery na dia lalina sy ty lavaka ty ao ary ka ndao mihitsy ay zany reny zanako reny andriamanitro ty zany le hoe raha misy ondro zato ka veriny ray dia le ray aloha ny tadiavana ampio atompo ampio mba ho hitako ny ondrony avery oe ary misy lohan'olona mirangaranga tsy aloha izy ino no ataony eo aleo sady mivavaka no mitandrina fa ratsy sy kely lalana ary lohambe-vavy zany ino fa manomboka mipotra no vatanyray manontolo ary misy mampiakatra zany izy ao ve sa izy rery nefa sao dia olona anao ratsy kolobe manko izy zany aleo natonana moramora e zay ahoana ndazo ina avianao e ka ao ary ao stomianky anary ao ary fa izy nareo e kay zasoa fahoana ay paster ndre mazava lasaka e pastera vozeo zay e andriamanitro fa ahoana zao e ino nataonareo eto e pastera tantara lava be zany fa vozeo zay aloha pastera tena vozeo eny mpamindra fosy mianitra andriamanitra ao angy anavotanareo ndre mazava sy zavosoa ao angy ana ao any tianyray ty fa inona no ataony ty aty e za koa ary gaga hoe inona ny ataony ty aty afafa sy mahatalanjo nay ny raha hoe vehivavy mbola hita ty amin'ny zoro zao tsy misy idirany ty zany lalany ty zorona mahagaga koa raha hoe lehilahy mbola andeha ty amin'ny saory zay zany ka sao dia mba hiaraka kely ndray ry aloha mba hitandrianina fa hoana na dia tokony anaiky an'ty ary ny olona dia tsy anaiky indray amin'izany toetra nyty zany aleo aloha mody atao an'izany eny arako aza maika fa tiakonge ary ohatran'izany ihany e ary andeha koranga mibandy fa tsy andaniny androko amin'ity eto mbola tadidiko le tenyty hoe amin'ny farany tsy ty ihany koa ngeny andaniko ny androko eto e lasa koa ty mandeha any lasa za koa maiky lasa ry any na mandeha any fa za koa maika samy maiky eny ary rakizy fifaliana lehibe no erahantsika mivoreto indray noho ny famindrapon'ny tompo e ka telo andro sisa dia ho vita ny asantsika ty isaokana ny tompo fa naharitsika na ny miheso tanjaka ao antsika izy ary noho izany dia miareta foana amin'ny fifaliana miareta amin'ny fivavahana dia miareta amin'ny fahoriana ary io zavoso so ihany aloha rebeka fa tsy eto e dia mazava koa efa tsy hitatsony tsary zany zao ny fotoana tsika ary zavosoa io fa lasa saina mafy dao izy sady jery ohatra mibanjina amin'ny zavoso tsara dia ohatra mirery ange izy zany daso aleo sy ny alena kely aloha zavoso lay ary misy bandy vaovao mifampijery amin'ny zavoso ndraiky io zany e sa ve mpikamba ny efa tato ihany fa za mihitsy nohatra ny avakavaka dia sy nifandrafiry tamin'ny ankizy hafa dia jery efa mitsika tsara hery zavosoa amin'izanyko mila miatsika lary daholy elan'ilay aloha dia tsy ataoko mahasongona azy zany e tsy ataoko mahazo ny zavoso zany lahy
ary zavosoa zany hita tsy mahita e nefa zany eto tokony zany hitany aleo no kopahana kely atao kokoa marina ny signal'andre mazava aleo mody mandalo kely any amin'ny tawily ny maso dia mitodika amin'ny pasteur mihain'ny torite tie nandalo fotsiny masony dia mitodika anakany amin'ny altara izy tsy raha avy eo nga rehefa avy eo zay ry havanao reseo amin'ny soa ny ratsy aza manisy ratsy ny namana aza mandangy aza mangalatra aza mamono olona aza mitsangatsanga tiavo ny namanao a tahaka ny tenanao eny gavana fa ny miarabantsika amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo andro ray sisa dia hifarany sao dia antsika ety izao misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nomeny hery tanjaka ary fahasalamana narovantsika izay mahatratra amin'ny farany no vonjeny mifalia amin'ny fanantenana raka izy miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana ihany koa koa amin'izany raha lasy anabavy dia mitandreminareo izay milaza fa efa mijoro tsara fa andao lavo enjana kosa ny toriteny zany ry endre mazava zavosoa zany tsy hita tsony tawily koa tia tsy hita zao zany ny fotoana Rebeka nihetsiky ndry io fa rasa sainy Rebeka sady mitsika no mijery andre mazava aleo signale ndre mazava eny fa nitodiky ndre mazava dia nitsika zava izany jereny zany sa iza aleo aloha tsy mitsika sao dia hoainina be eto ary oatra misy vehivavy ka tsy mitsikitsika itsy io zany ny jereny eo kay tsy raha resy azany tiry kalatsetsiko tia izay mba mindray mazava foana mpiaraka hatramin'izay ko tia izay vao maly io veno asakana anay andropaka ndray mazava ho hita eo fa vao miraha avy eo dia izany manatona ndray mazava sy miaraka aminy sady tsy avelako iaraka amin'izany ty za mo eto dia tsy hitandray mazava aleloko pahana kely Tsy zavatra tsara izay ataony Rebeka iny fa nikobaka Rebeka azo aleo moa dia atao mandalo any maso dia sady mikobaka ny zavosoa avy eo tonga dia mibanjina amin'ny pastera sy mihaino toriteny tsara fa iny fa nikobaka izy nataony nandalo taty fotsiny masony tsy raha avy eo nga izay ry havana fa dia aza mijangajanga aza mandainga aza mamono olona aza miatsara velatsy aza manisy ratsy ny namana reseo amin'ny sony ratsy ny rakotra moa natao fanampiana ho an'ny fisaboana le namantsika narariny fanafody izay dia nahazo afatra voaraika androany fa tena tsy hita tsony mihitsy le andre mazava tawily foana ny hitako aty apitopina ty sisa ary mba efa nioveny izany hitako nazoto be foana izy toreny hoe misy vehivavy tiany be reny ao amin'ny fikambananao aleo any amin'ny tawily ka mety zasy tawily any angamba no natao hiaraka dia mba anakaiza ary zavosoa tena tsy hita mihitsy izay nalehany jerena any an-tranony tsy hita Rebeka foana no hitako matety saloranga ho any zavosoa Rebeka koa rehefa hitako hoe lasa niova be ohatran'ireny misy saloranga makany amin'ny Rebeka tena saro-posaina ny aloha tany ty mihitsy izy Rebeka Wai, tawily andeha ho aiza ianao andeha ho any aminao ako ary ianao andeha ho aiza zany ve za koa ary saika andeha ho any aminao ko dia ahoana zany
Kena moa zany fa dia andao hiaraka zany ko. Hiaraka dia ho aiza nefa? Ho any amin'ilay toeramangina sady mahafinaritra iny akila. Andao ary dia tsy hitondra ninina ve? Andao raha ankafa amin'ny mahita azy e. Mahafinaritra iny ty tena mbo marina Izany ro hoe ela koa. fa tena tsara rangaly iny lalaotsika ireny. Izany tsara. Aleoko hitoizana foana fa mahafinaritra tena mbo marina. Aletra arao akaiza letra ny lalantsika izany ro tahoily a. Hetsika angezany tany izany. Eny koa tena tsy mahafikitra nefa tevana be ho alo io zany. Mahita masoko na dia mamy sy maizina ary ako. Zago nenjerintsika. Davily sy Rebeka. Davily Rebeka, mitandrema fa maty anareo a. Aza mandeha ano a. Tena aleo fonjenaika andreto fa tena mandeha. Davily sy Rebeka, tena loso ty marina. Aleo aloha zay hena ihany sao dia lavaka mora idiana kosa io e. Tena loso ty marina. Maty an'ireny tena tevana be ty. Maty an'ireny ka tena maty ve? Andriamanitro. Misaorany Kristy tompontsika fa vita soma tsara ny asantsika hanampanaoviny tety a ka hitodidotsika zao dia samy mivavaka tsara mangatah ny fiarovan'ny tanana maherin'Andriamanitra mba ho toto soma tsara ny gasira indray tsika aloha ho an'ireo namatsika nydosy ny fahafatesana indray dia efa nampilaza ny fianakaviany zay rary azy ireo mba andrem-piadanany tandremo ny fijangajangana aho a ny mandainga ny mamon'olona ny manisy ratsy ny namana ny fimamona ny filandratsy fa manimba ny nofo sady mahavery ny fanahy reny ka andao amin'izay raha ninga fa masy zany ro tany zany a ka andao ary Oay zany fiosaky ny tany Andriamanitra. Atahin'Andriamanitra ka velona somatsara tsika dia kotody soa ny an-tanàna ary te hiara-paly eo amin'ny tompo e.